aza manaiky ny devolo lasa sakanao anao dia ho fanomezantsiny any am-piasany, fanomezantsiny any am-piangonana, anomezatsiny any an-trano, anomezatsiny ramosianao dia ny madamanao, anomezatsiny zanakao dia manometsiny fialatsiny amboary ny sainao androany fa andresiny atezerana sy ny tsy famelana tany amin'ny lasa ianao ary ianao dia ho fitahiny any amin'izay alehanao rehetra. androany maraina dia resaka mikasika sehatra manokana ray isika izay ilayntsika ezana ary izany dia fandresena ny atezerana sy ny tsy famelana tany amin'ny lasa. Mandresy ny atezerana sy ny tsy famelana. Manontany tena hoe firy ary zao ny olona tezitra tonga eto androany. Tsy hoe akory raha ao am-piangonana dia fampitsikitsika amin'ny rehetra dia manao hoe dia raina ny tompo misaotra Jesosy. Mira fiderana izany tsy midika akory fa tsy tezitra. Fa betsaka ny kristianina tezitra ary satana manome vahana betsaka antsika isan-kerinandro. Ka raha mipetraka eto ianao androany ka ohatra ianao tsy tezitra na koa tsy manana tsy famelana no any dia tsy midika izany fa tsy anao ny afatra androany ary satria ho tapitra ny herinandro dia azo tompontsoanareo. Amen. Voalohany aloha dia hijery ny Timoty 2:4 Aleksandro mpanefarany efa nanisy ratsy abe loatra. Tompo malaza araky ny asany. Tsy tianareo ve izany? Izy tsy niteny hoe tsy maintsy azoko izy. Fa hoy izy hoe ny tompony amaly azy araky ny asany. Tandreminao ihany izy iny fa nanohitra fatratra ny teninay tamin'ny kery sy tamin'mpioarana izy. Tamin'ny nandaharako voalohany, analatsiny ny tenako dia tsy nisy nomba na mba nandray ny anjarako na nitsangana niaraka tamiko fa nandao avokoa izy rehetra. Ilay fisaraitsainy Paoly efa nanao asa fanimpolo andro olo ireo izy, nanolotra ny aino andro olo ireo isan'andro fa zahatoetra ho amin'ny aradrariny izy eto ny amin'izay ataony dia ny olona rehetra efa nanadino azy daholo, tsisy na dia ray azy tamin'izay nanampy azy mba nijoro teo. Izany zao no tena mahatezitra mihitsy. Izany zao dia tena zavatra mampatezitra mihitsy, mampangidy hoditra, mampisy lolo-po, mampite hamaly faty. Fa hitanareo, ny tena ny olona lehilahy na vehivavin'Andriamanitra izay tena te hanaraka azy marina ka te handeha amin'ny kery dia mahalala mihoatra ny mamely izany hitranga satria ny fahamarinana dia na dia ho tezitra amin'izy rehetra eo azy izy dia tsy hanratra azy ireo akory izany fa mbola izy ihany ny voaratra amin'izany. Ny antony angatan'Andriamanitra antsika mila olana nge dia ho antsika ihany satria isika tsy afaka mihitsy raha mbola feno fahatezerana sy fangidiana ary tsy tena manova ilay olona izany. Manina moa ianao no mahonena sy tezitra ataona ny maro dia maro raha ny olona izay mahatezitra anao nefa manana fotoana tsara sady tsy miraharaha akory hoe ianao tezitra. Marina izany maranitra noho izany sika afaka verintsika izany maranitra noho izany jereo ty fa makiny 5:40 indray tamin'ny nandarako voalohany analatsiny ny tenako dia tsy nisy nomba na nandray ny anjarako na nitsangana niaraka tamiko fa nandao ahy avokoa izy rehetra ary tiako ty mety tsy tena mahakasika azy ireo izany. Fa tena gaga koa amin'izany mihoatra ny tokony ho izy. Tompo aza atao eloko izy ireo izany. Raha za mety ilaza hoe valio ireo tompo. Tena angamba tsy izao fa afaka ataona vitsy. Kanefa ny tompo mitsangana teo anilako ka nampahery ahy mba ho tanterana tokoa amin'ny ataoko ny fitoriteny ary mba ho reny ny jetilisa rehetra izany. Ary za novonjena tao ambavan'ny lioana. Paoly dia nanan-javatra tao Andriamanitra ny antsoan'i Paoly mba nao zavatra ray. Izy zany nanana asa tena manan-danja tokoa. Ary ianao manana mission amin'ny fiainana, za koa manana ny avy. Fa tsy mitovy avokoa ny antsika tsiraray avy, fa samy manana ny antsika isika. Fa raha tsy izany dia mila mitombo amin'ny mahampino antsika isika. Fa mila mijanona eo amin'ilay voyage isika dia miady sy miezaka dia mitombo mihamatotra amin'ny mahampino ka afaka ny fahazavana ao amin'ny aiziny isika. Ary ray amin'ireo zava-dehibe izay ampiasain'ny satana noerana ny olona ny fanaovana azy amin'ny loza ka tsy hanaovany fivoarana intsony afa-tsy fahazoana, fangidiana, lolo-po dia tsy famelana. Rehefa feno izany rehetra izany ny fanahinao, tsy afaka ny tombo ara-panahy izany ianao. Tiako nananantoka fa henonareo izany. Rehefa feno izany rehetra izany ny sainao sy ny fanahinao, tsy afaka hitombo ara-panahy izany ianao. Averiko ihany indray. Rehefa feno izany rehetra izany ny sainao sy ny fanahinao,
tsy afaka hitombo ara-panahy zany ianao, hiaran-doza amin'izany toerana zany ianao dia tsy afaka nivoatra intsony, fa betsaka nitezitra tamin'i Jesosy ary izy mihitsy ny antsony tena no ilay vatony lavina. Tsy mino hoe nitondra tena tahaka an'izany Paoly satria na tsy arotiany zany. Arak'izany zao mino aho fa tena voaratra ny fihetsem-pony. Hitako fa mety ho tezitra mihitsy izy, everiko fa mety tefaneritreritra valifaty azy izy, fa tahaka ny tsara ny afatr''izay izahako entina androany ka ninonina fatsapatsika eo dia mbola misafidy ny anao ny marina foana isika. Ary rehefa manao zany sika dia manana hery miaraka amin'Andriamanitra izay anampy antsika handresiny sakana rehetra eo amin'ny fiainantsika, ary Andriamanitra mbola hampiasa antsika amin'ny fomba mahagaga foana. Tsy voatery iana amin'ny fihetsem-ponao zany ianao, afaka mandresy ny fahatezerana taloha ianao sy ny tsy famelana dia mbola manao ny marina ihany. Asa toko 7:7-5. Stefana dia lehilahy tsara an'Andriamanitra, tena mpanompo izy. Efa nanana fo mahitsy tamin'Andriamanitra izy ka nampiasainy koa tamin'ny fahagagana fanasitranana. Dia tahaka ny olona rehetra ampiasain'Andriamanitra, ny fariseo sy ny sadoseo ary ny mpitondra fivavahana dia nanenjika azy. Ary nandany fotoana ela izy atao amin'ny asan'ny apôstôly, nizara filaza tsara tamin'izy ireo. Dia arakaraka ny lazan'ny fahamarinana no nampatezitra azy ireo. Malala olo ohatr'izany ve nareo? Rehefa milaza ny marina aminy ianao dia vao mainka izy tezitra. Hainareo nahoana satria mandratra ny fahamarinana. Fa ny fahamarinana ihany no manafaka atsika. Ka Stefana zany laza tamin'izy ireo ny fahamarinana araka ny lazan'ny marina no nampatezitra azy ireo. Faran'izy ireo tezitra tanteraka ka nanao izay toram-bato azy. Mino aho fa ny toram-bato dia fomba tena maharary ahafatesana. 7:5 ary raha ny toram-bato Stefana dia nivavaka izy. Izy tsy nilaza hoe Andriamanitra o esory amin'izao marary zao. Andriamanitra o manino zao no velanao hitranga tsy azoko mihitsy efa mba nanao izay tokony natao aho. Fa hoy izy hoe Tompo Jesosy mba raisiko anie ny fanahiko, dia nandohalika izy ka niantso tamin'ny feo mahery hoe Tompo, aza atao elony anie zao ota zao, aza elona amin'izao anery zareo. Rehefa nilaza zany izy dia nodimandry ary maty. Mba hiverikely zany ny toram-bato dia nyteny farany lazainao dia hoe raha eo mamela azy ireo, aza atao hoelina anie zao. Laza zavatra aminareo azy izay nanomboako nalalàna matetika foana. Iray amin'ireo antony izay tsy ilahntsika hiazonana fahatezerana araka ny fombantsika dia satria ny marina sy ny mahitsy ny antony hivavahantsika ho an'olona, dia satria raha zanak'Andriamanitra tokoa ianao, raha misy olona mandratra anao na ratsy toetra aminao, masosotra anao, mitondra anao amin'ny toetra ratsy, ny marina zany mitera-doza ho azy ireo. Fa Andriamanitra tsy manamaivana ny zanany entin'olona amin'ny ratsy zany. Dia zareo zany zao eno kely mandratra ny tena lavitra kokoa noho ny fandratrana anao ry zareo. Dia izay no ilayntsika hivavahana ho azy ireo. Andriamanitra o mamela azy ireo, aza atao elona anie izy zao. Fa mila mivavaka tahaka ny fomba nataon'i Jesosy sika tamin'izy teo ambony hazo fijaliana fa nandalo ilay tantara indray tamin'ny maraina. Namaky sombony tamin'ny fanomboana azy, nikapoka izay nanjoa azy, nataony olona sy ny nanambaniana azy ary ny rora ary avy eo dia nomboana izy. Ary avy eo amin'izany azo zany no nivavaka izy. Raha eo mamela ny elony, fa tsy fantan'izay ataony. Ary tena milaza aminareo fa betsaka ny olona rehefa mandratra anao izy. Marina tsy tena manao izay andratra anao loatra izy, fa manao zany vokatry ny fangiry firiny koa. Ka raha tokony hitezitra amin'ny olona, ngamba sika mila miezaka manakatra azy ireo kokoa. Ngamba mila mitady kely hoe inona no ambadiky ny fitondrantenany ao. Amin'ny Efesianina 4:12 ny Baiboly milaza hoe sika tsy mitola amin'ny nofo amandrà, fa amin'ny heritry ny fanampahana ny fanaratsy eny amin'ny rivotra zao. Jereo rehefa milaza aminareo fa tsy amin'ny olona akory ny adinareo. Tsy amin'ny olona ny adinao akory, fa misy hery tsy hita maso miasa ambadiky reny, anafiana anao amin'ny alalan'ny olona reny. Ny raiko nandrahatra hafa ny marina, zany hoe raha ny toerany, dia tena voafaritra ny devoly tamin'ny fanahin'ny filany izy. Dia anao inao amony andany androm-pianako amin'ny fanenjehana azy, mety izany ny fiatombohako. Fa Andriamanitra nanarina tanteraka ka melona hafatesany, ny fara tamin'ny fikarakarana azy izay, nividy trano azy, nanome azy fiara, dia nikarakara azy, nanao ny fiantsenany, nanapaka amin'ny bozaka ary fotoana lavalava zany fa ny farany izy nandray ny Kristy dia afaka nanao batisa azy ihany izay.
tsisy zavatra teny lavitra amin'ny fahavalonao mihoatra noho ianao mitoetra araka an'Andriamanitra zany akory tsy midika hoe avelanao nitsaka anao ny olona matetika azy ianao ohatrany tsy tafajana miaraka amin'ny olona mihitsy satria mitoy mandratranao foana izy dia mandratranao dia mandratranao fa tsy voatery ho tezitra ianao dia mbola afaka mivavaka ho azy ireo ihany koa ary tsy voatery angidy-hoditra mikasika izay nataony taminao ampio ny tenanao dia mamela eloka rehefa voaratra sika ny zavatra voalohany tiantsika atao dia nanometsiny ara-dalàna izany dia hanometsiny olona ianao fa ny fanomezantsiny diso toerana vao maika mampitombo irifiry fa tsy manalana manasitra anazy zany fa raha tsy maintsy ho tezitra amin'olona sika dia ndao ho tezitra amin'ny devoly fa aza tezitra amin'olona fa na dia mianatra azy ianao dia ao ambadiky ny olanao ny devoly dia ahoana no amalinao azy zao tsy afaka asianao amin'ny masoarana izy tsy afaka folahanao izy tsy afaka kendainao izy ary na dia ho tezitra aminy aza tsy vahaolana akory zany laza aminareo zava-miafina indrindra ao amin'ny baiboly ny fomba famalianany devoly dia ny fanaovanao ny tsara indrindra afaka ataonao amin'ny olona rehetra isan'andro any amin'izay alehanao zao ahalasa dalazy zany mba azonareo ave teny amin'ny pastera foana matetika raha misy olona izay ndokisanao sy tianao ary mampakatra ny asa fanomponao ampiangonanao dia zao zareo manao izay hitsarananao sy nitsikeranao dia efa mitady toeraka fananganana fiangonana hafa dia aka ny antsasaky ny olona ao aminao raha tokony ho tezitra saingidina hiresaka amin'izy ireo ianao dia mila mividy sonorisation ny voalohany tsy mivazivazy fa hividianako fanamafisam-peo izy dia hivavaka sy hijodrano azy ireo fa raha vao manao zany ianao dia mandrava ny herin'ny fahavalo ary tsy hoe mandrava fotsiny herin'ny fahavalo ianao fa manokatra varavaranao n'Andriamanitra koa mba hitahinanao ary raha olona 20 nalainy taminao Andriamanitra ny mianao 200 hafa ary tsy zany ihany le resaka dia hoe raha tsy nitondra tena tsara zareo tsy mpanahomby zany akory izy avy eo tsy tokony atahotra akory ianao fa rehefa tsy nanao ny tokony atao izy dia tsy nahomby zany mihitsy mety hiova-toerana fotsiny izy fa mbola ilay mahonena foana ihany ohatra ilay taloha tamin'izy mbola niaraka taminao amen mivavao any olona nandratranao fantaro fa rehefa tonga manotra anao izy dia mandratra kokoa ny tenany izy ireo mihoatra ny anao dia tahaka izany koa ny antsika raha mandratra olon-kafa sika ka manao toetra ratsy aminy dia mandratra ny tenantsika sika satria tsy izany ny toetra tian'Andriamanitra ananantsika mino aho fa ray amin'ireo soratra masina maherindrindra ao amin'ny baiboly ndreo mana 2:20 dia tiako jerentsika kely zany aza manaiky ho resiny ratsy ianareo fa reseo amin'ny soa ny ratsy aza mamaly fanambanina ny fanambanina aza mamaly ratsy amin'ny ratsy fa aoka ho fitahiana amin'izay nandratranao ny baiboly milaza hoe mba ahafahanareo mandova fitahiana avy amin'Andriamanitra raha ratrain'ny olona ianao dia na ianao mahonena na mahazo valosoa avy amin'Andriamanitra afaka milaza ianao hoe Andriamanitra tsy angidy-hoditra tsy hanao lolopo zany aho fa hitondra izany eo aminao dia hivavaka ho azy ireo dia miandrandranao mba hanamboatra izany fa matetika inona no ataontsika misy olona mandratra antsika dia tezitra sy manao lolopo sika ka raha tsy afaka mamaly azy ireo sika dia mijanony sika noho ny fahoriana amin'ny fanahintsika dia etsika any amin'ny olon-kafa izay tsisy hidirany amin'izany mihitsy fa ntaona maro dia nanao izay ampanonerana ny devy any amin'izay nataony ndraiky tamiko tsy niveriko akory hoe nanao izany fa ny tena marina na tsy aro aho toy ireny misy zavatra manesika sy mampirisika azy izany foana dia mahazo ilay tanana eo amin'ny soroko ianao dia ilay toetra voasoratra ihany koa izay tena feno eto tany amin'izao tena misoratra amiko izany tena voasoratra amiko izany tena anjarako ihany koa izany hitanareo tsy misy zavatra voasoratra amin'olona izany raha tsy manao ny tokony atao azony izany izy amen mbola veriko indray izany tsy misy zavatra voasoratra amin'olona izany fa hoe satria izy eto amin'ny planeta tany raha tsy efa manao izay tokony ataony azony izany izy aloha ary raha tsy miresaka mikasika ny tsy hanampiana olona izay tena mila fanampiana sy mendrika izany marina fa tena magaga ny toetra fakana voninahitra izay
ananany olona dia ny zavatra ndraindrainy raha vao miasa voalohana izy nefa tsy manana traika efa akory izany hoe ankehitriny ny olona mendrandra azo mora foana izay nieretan'ny hafa efa 30 taona ary dia tena mandreraka anao zany ary tsy zany fotsiny ihany tsy mahatsara ny olona ny tonga dia manan-javatra betsaka anaty fotoana fohy za sy dia tsy haiko akory ny fomba hitenenana aminareo ny fakasitrahanay ny zavatra rehetra izay nataon'Andriamanitra ho anay izany hoe tena tsara ny mananty hevitra an'ity mifanisika sy feno olona isaky ny farany herinandro fa izao misy andro amin'ny fampizara tamin'ny olona tsarokana mosy fivoriana iray dia nisy olona 7 tao dia nitondra 5 tamin'izy ireo ary tsy tiako adinoana izay andro iray tsy tiako adinoana izany andro izany satria mampatsiahy ihany fatokian'Andriamanitra izany ao amin'ny Deutéronomie 9 dia milaza tsarovy ireo taona izay nitondrako anareo izay 40 taona izay tany anefitra mampetra anareo izahana sy tsapana anareo raha mba hitandrina ny didiko nareo na ihany koa nanao izay nitahina anareo fotsiny mino aho matetika fa raha tsy nandalo ireny taona ireny isika dia tsy ho haintsika akory ny tantana ireo fitahiana ary tsy mba iona amin'izay efa azo mihitsy sika fa dia mbola mila izay matetika ny ilayntsika mitandrina ny amin'ny fanomezana olona betsaka aingana loatra hoy ny baiboly aza mametraka tanora fanahy eo amin'ny toerany mpitarika fa ndrao izy ho lavon'ny freariana za efa niadaladala ny riare tamin'ny fiainako ary ianao ahoana tao jerena ny Galatiana 5:10 io izao dia soratra masina fiovam-piainanao amihitsy rehefa rahatrain'ny olona ianao afaka mipetraka ianao dia mba misaina izay nataony dia matezitra na ianao afaka manao izay lazain'ny baiboly arak'izany raha mbola isy koa ny fotoana ho antsika andao sika anao soa amin'ny olona rehetra izay tsy hoe ilainy sy ny mpanampy azy fotsiny fa ny anao ny tsara sy ampahomby azy amin'ny ara-panahy ihany koa ary tiako ilay toeny manaraka hoe manana saina ino izao no mameno sainao ao izay nataony olona taminao ve manana saina mba ho fitahiana indrindra fa amin'ny mpianakavin'ny finoana firy ary izao ny olona ato amin'ity hevitra anyity mba naka fotoana kely tamin'ny maraina niaraka tamin'Andriamanitra ka nanao hoe tompo aneo olona izay ahafahako ny fitahiana androany me olona afaka apiako androany firy aminareo no manomana ny fonareo sy manomana ny sainareo mialohan'ny ivoahanareo ny tranonareo fa hoe ianao dia mpanompon'Andriamanitra ary mitady izay anaovana fanampiana ianao dia mila mitady izay hijerevana olona sahirana mba ho ampahirezina sa tsy misy afa-tsika ianao an-tsaintsika sy izay nataony olona tamintsika ihany fantatro dia fantatro ary fantatro tena fantatro fa ny antony mahatonga ny olona rehetra eo amin'ny fiarahamonina tsy faly ankehitriny dia vokatry ny fitiavan-tena sy ny tsy fijerena ny hafa tsy misy zany ity tena sady faly izany dia rehetra izao zavatra vitsy izay mila atao fananiana nitezitra amin'ny devolony amin'izay nataony teo fiainanao tsy hampaninina azy fa ny ho tsara amin'ny olona rehetra izay afa-kitanao ny tena mampijaly azy raha tia hampijaly mafy ny devoly ianao za mino fa taorin'izay nataony tamiko tamin'ny fahazazako dia isaky nitsangana ka manokatra ny vavako amin'ny ray amin'ny tony fivoriantony dia mampijaly azy zany tena mampijaly azy tanteraka izany mino fa mampijaly azy rehefa mampisakafo ireny zazy ireny isika isan'andro dia manao zavatra hafa koa izay nanomezan'Andriamanitra fahafahananay ianao izany firy aminareo izao no mahita izao fa afaka mipetraka ao trano ianao dia mamana ny ferinao dia mahatsiaro diso amin'ny tenanao dia mangidy sy manao lolopo dia miteny amin'ny firenena raitra izay nataony olona taminao afaka tantarainao ny tantaranao hatramin'izao ka mandra-piveriny Jesosy indray fa vao maika izany anao mahonena lavitra koa hatrany fa tsy hamovokatra tsara izany na ianao anonitra ny olona izay tena mila izany marina ka mely ny devoly ary ataonao izany amin'ny fanaovana tsara amin'ny olona rehetra izay afaka anaovanao izany hitanareo ve ty hitanareo téléchargeko anareo oraray ity izay nilaiko ny anarana efa 5 taona manantena fotsiny afa mba ho takatrareo ny heriny izay resako amin'izao ao amin'ny asa 7:7 ny baiboly milaza hoe izay nisoran'Andriamanitra tamin'ny fanamasina sy ny hery sady nandehandeha nanao soa
tena tiako zany ny fahatsoran'ny fiainana kristianina. Aza manaiky ny devoly lasa sakanao anao dia ho fanomezantsiny any am-piasana, fanomezantsiny any am-piangonana, fanomezantsiny any an-trano, anomezantsiny ny ramosianao, dia ny madamanao anomezantsiny ny zanakao, dia manometsiny ny fialatsiny. Amboary ny sainao androany fa andresiny atezerana sy ny tsy famelana tany amin'ny lasa ianao, ary ianao dia ho fitahiny any amin'izay alianao rehetra. Averiko ihany resaka fihetsem-po zao, tsy voavako mihitsy fihetsem-poko. Ndao jerena ny Efesiana 4:4 dia izara ohatra aminareo aza iveriko fa ho takatrareo. Rehefa tezitra nareo 5:20 tezera fa aza manota, tsy tianao ve zany? Rehefa tezitra ianao aza manota, tsy resaka fahatezerana zany fa fahotana. Le fanaovana tsy mety miaraka amin'izany zany hoe ny fahotana sasany, atezerana sasany mety lasa fahotana raha olona tezitra foana ianao, tezerana daholo ny zavatra rehetra, fa tiako ambara raha misy olona mandratra sy manamavana marina dia atsiaro tezitra ianao. Rehefa tezitra ianao aza manota, aza velo tratry ny masoandro miletika ny fahatezeranao, ny fahasosoranao izay zavatra mampatezitra anao. Raha tezitra amin'ny maraina ianao dia manandray andro edina amin'izany. Fa raha 30 minitra alohan'ny atory dia tena sarotra. Rehefa milaza zavatra oatra zany Andriamanitra dia tsy vazivazy zany. Aza matory tezitra zany. Aza matory tezitra zany. Tsisy afaka ilazana ny karazana varavarana misokatra ho an'ny fahavalo amin'izany. Fa tsy voavako ankeny fihetsem-poko e. Hitanareo zao mety tsy voavana tokoa ny fihetsem-ponao fa afaka mifezy ataonao ianao sy izay ilazainao. Tadidiko toana marolasa zay zasy devy dia mifamaly aminay ianareo. Hitanareo misy karazana zavatra mampatezitra foana zany hoe tsaroko tsony azy zao. Ny fotoana farany nampatezerany devy fa tsy manam-potoana ikorotanana amin'izany tsony aho. Nareo koa ohatr'izany raha tianareo fantatra ny marina, tsy manam-potoana laniana anaovana izany amin'ny fiainanareo tsony nareo. Firy aminareo zao nandany androm-piainana tamin'ny fahatezerana foana. Nanao soa anao ve zany? Mba nanao soa kely anao ve zany? Fa tsy nanova ny fahavalonao koa zany sa ahoana? Eny arika tsaroko aho natory teo anilan'ny Dave. Tezitra zany hoe tezitra. Izy zany efa ilay torotsara iny mihitsy azonareo Dave. Mba tena nampatezitra azy zany. Ka dia natorina anao ladina tany aho satria tsy te hikasika azy. Tandria-maro mikasika eo. Ka raha lainy daholo ny lamba rehetra dia matory mangatsika rereo aho. Satria za tsy nangataka lamba amin'izany mihitsy. Antan-kely anareo izy zany natory nahazo nofo tsara dia za nangatsika sy nahonena zao iza ny tena olona narantsaina. Izao ny zavatra hitako rehefa nanomboka ny anatra izany ary indrindra ny amin'ny fifezana ny fihetsem-ponao fa tsy ny amelana izany zavatra izany fiainao. Fa na dia mbola tezitra aza dia afaka misafidy, averintsika rehetra afaka misafidy afaka mamadika pejy dia mitapify eo an-damosiny eo. Andriamanitro aza tao manao zao raha azo atao. Fa hitanareo rehefa manao zany dia tena nahazo fanafahana. Azonareo mahazo fanafahana ianao rehefa manao zavatra ohatr'izany.